Ikisaka kely ety Tsimbazaza aloha isika ijerevana hoe inona marina zavatra nitranga teny raha ny zava-misy dia nahenitra izany ilay fandiniana volavolam-dalàna izay mifehy ny serasera sy ny fifandraisana zany hoe teo misy olom-bavam-bahoaka tena mbe 70 teo no mifidy mba hanolorana an'izy io ary 20 kosa no nanohitra an'izany izay avy amin'ny solom-bavam-bahoaka maneho ny firana ka dia waratsika zay nahenitra amin'ny fivoriana solom-bavam-bahoaka manaraka ny fandaninany volavolan-dalàna mikasika ny sata amin'ny fehiny serasera eny anivony isy anteny meram-pirenena iny Tsimbazaza io ny tapaka io arivo io raha nandroso tamin'ny fifidianana ireo solom-bavam-bahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana tsy nahazo natreany be sy ny maro fantatra nandritra ny fotoana ary fa solom-bavam-bahoaka avy amin'ny fireana politika maro samihafa misy 970 no mifidy ny fanemorana raha toka solom-bavam-bahoaka misy 20 kosa no mifidy ny hifankatoavana ty volavolan-dalàna mikasika ny sata amin'ny fehiny serasera ty androany manao fihetsiketsiahana tena anivony teny meram-pirenena ny Tsimbazaza ireo mpanao gazety omaly anomerina ny hifankatoavana ty hivolavolan-dalàna ty omaly nanamarika mihetsika nataon'izy ireo kosa androany nisy radio miara-manonja ho fanehoana firaisakina hatrany